Fiadanana ho anao, fiadanana ho an'ny ankonanao, fiadanana ao an-dapanao. Dia faly miaraba antsika rehetra indray ny tenako ry havako malala amin'izao ora sy fotoana izao. Feno fifaliana trany, fitaovana ampilatana ny tompo, ampitaina ny hafatra sy ny fampianarany ho antsika malalany. Hariva avaka isika ry havako. Anao ny dera, anao ny laza, anao ny voninahitra mandrakizay, ry Kristy zokinay malala, mankasitraka anao eram-po eran-tsaina izay tompo, ny amin'izao fotoana izao itenenanao aminay, fotoana mamy zany Jesosy, ary aoka tena fotoana ankafizinay, satria ny teninao dia velona sy mahery mampisy aina ho an'izay miaino sy mankato azy. Fa nanao masina hialo lalana amin'ny vavako tompo sy amin'ny sofindreo izay miaino, mitenena araka ny fomba anao, fa voninkaina anao izahay. No ny anaran'ny Soanao izany tombavaka izany Jesosy malalo. Amen. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny hafatra izay tiany Jesosy ampitaina amintsika indrainy amin'ny androany dia hitantsika amin'ny ROMANA 12:20, ny 5:10. ROMANA 12:5 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraha mifaly amin'izay mifaly. Hatreo ny toy ry afaka dia hoe miaraha mitomany amin'izay mitomany. Iny tapany faharoa iny matetika no tadiditsika satria rehefa misy fahoriana izay dia matetika izay no ambaran'ny mpamangy. Fa ity tapany voalohany ity indray izay ohatrany tsy tena voaboasana izay, kanefa io ry havako ny tiany tompo ampianarina antsika androany. Miara mifaly amin'izay mifaly. Ry havako malala, tena tsy mihitsy ny eritreretiko ho ampitaina amintsika androany. Fa tamin'iny herinandro lasiny dia nisy efa masaka tato an-tsaiko izay nampianarina ny fanahy masina tao anaty. Dia hoe hozaraiko rehefa tonga ny fotoana. Dia rehefa nandindinika sy nitsainitsaina izany nangataka tamin'ny tompo mba hiverenana izay rehetrarehetra tato an-tsaiko. Dia nahatsapa fa tsy izay ny tiany tompo nampitaina, fa tonga tamin'ity tenin'Andriamanitra ity dia ndao ambara araka ny sitrapon'ny tompo. Ry havako malala, manahoana tokoa isika manoloana ny toe-java mitranga anankiray ry havako, rehefa mifaly ny manodidina antsika. Inona moa no mahatonga ny fifaliana? Motsy ny fahasoavana izay azo va? Izany hoe raha amboarina kely izany ilay fanontaniana dia hoe manahoana ny ao anatintsika rehefa misy fahasoavana miditra amin'ny manodidina antsika. Miara mifaly ve isika satria izay no tenenin'ny tompo eto, miara mifaly amin'izay mifaly. Sa mangotsika ny ao anatintsika, ivelambelany ihany maneho fifaliana, fa ny ao anaty kosa tena hoe fa maninona raha tsy mba taty amiko na tsy izy foana ve na toy izany. Ry havako malala, mpandinika ny fo sy mamantatra ny von'ny tompo, ary raha toka izay ny ao anatintsika ry havako malala, dia manainga antsika ampitiavana ny tompo ary mampianatra antsika ampitiavana ny tompo, mahay mifaly miaraka amin'izay manam-pahasoavana, miara mifaly amin'izay mifaly. Nahoana kay ry havako malala? Dia mety misy miteny angamba ny any anatiny tsiray, any anatiny ihany hoe fa manina tokoa moa no zaza efa tsy manana mbola tsy maintsy hoe miara mifaly. Nefa izy no manam-pahasoavana, ko maninona izany no hifaly? Ry havako malala, haintsika moa fa amin'ny ROMANA 12:20 io ihany manazava ny mpanoratra fa isika ry havako malala dia mandrafitra ny tenan'ny Kristy. Ao anatin'ny vatantenan'olona anankiray misy singa maro, misy ratsambatana maro.
raha feno fahasoavana ohatra salama tsara ny fo, motsy ve fahasoavana iraisan'ny tena iray manontolo ry havako malala? Raha salama tsara raisiko ohatra ihany koa ny tanana, afaka manao zavatra tsara ny tanana, afaka mikarakara tsara n'ilay tongotra, manisy veriny, manapaka ho, manisy crème. Sa ve hiteny ve io tongotra io ry havako malala? Hoe salama be mihitsy n'ilay tanana dia hotezitra ve ilay tongotra na tsy hifaly? Fa avoazana ho azy raha toa ka manam-pahoriana io tanana io. Ry havako malala toa tsy saina tia ny tompo amboarina ty anatsika, fa raha toa ka fahasoavana manodidina antsika, fahasoavana ho antsika zany ry havako malala, tahaka n'ilay tanana sy tongotra teo ihany. Fa raisany hoe mifanohatra amin'izany ry havako hoe raha toa ka folaka sanatria ny tanana, tsy afaka mikarakara ilay tongotra, ka tsy fahoriana ho an'ilay tongotra koa ve zany? Dia tahaka izany ihany koa isika ry havako malala. Ka noho izany mampianatra ny tompo, mahay mifaly isika satria fahasoavana miditra amin'ny hafa, mira fahasoavana miditra ho ahy ihany koa. Rehefa manam-boninahitra ny singaray amin'ny vatantsika io, miara manam-boninahitra avokoa ny vatana manontolo. Andeha ilaina ohatra mihitsy ry havako malala io vatana io. Ny tanana mikarakara tarehy, fa rehefa dokafana io tarehy io, rehefa dokafana io tena io, tena mahafinaritra, tena tsara tarehy, moa tsy faly avokoa ve ny tena rehetrarehetra ry havako malala? Ry havako alaiviko mbola sary an-tsaina ihany koa, na mbola tsy manodidina antsika ara, fa mpiray-tandrazana ohatra, misy ny sandratra, misy ny feno fahasoavana, mahafinaritra iry maheno hoe gasy iny e, ka tena ohatrany hoe enim-boninahitra ny malagasy rehetrarehetra noho ny gasy anankiray iny. Na tsy voatery arany hoe gasy e, fa na mbola ny olo eto amin'izao tontolo izao ary fahasoavana ho antsika foana ny fifaliana izay iainan'ny hafa. Mampianatra antsika ny tompo androany ry havako, ny fahaizana mifaly miaraka amin'ny olona izay mifaly. Ka noho izany andeha ary vao may hitaritsika bebe kokoa ifampisitona mba samy ahazo izany fahasoavana iraisana izany. Ary indrindra ry havako, ny fahasoavana izay anananao dia atao fitsapany ny hafa, fa kay tena fahasoavana ho azy ihany koa, aza finina ho anao, samy irery izany. Araka ny teny tompo hoe isika dia nantsoina hanompo, manana ve mihoatra noho ny hafa? Nantsoina zany hanome bebe kokoa ny hafa. Salama ve mihoatra noho ny hafa? Antsoina izany ampiasa ny heriko bebe kokoa ahasoa ireo izay mety tsy salama. Azontsika ve ry havako malala? Androany aran'ny tompo dia mampianatra antsika mifaly, miaraka amin'ireo izay mifaly. Dia an'Andriamanitra irery any voninahitra ho amintsika kosa ny fahasoavany. Amen.